La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Totosandroany fa mindrapahefana teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna Vaovao naina Andritsitoaina izay hitatana ny commune Antananarivo renivohitra. Ny tolakandro no totosany lalonana fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Entitra ny ben'ny tanàna nandritra ny kabary izay nataony androany. Andray atanana amin'ny fanangonana ny volamena amin'ny fifanekam-piara-miasa amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ny fanjakana malagasy. Paikady vaovao entana manatsara ny toekarena malagasy sy isorohana ny gaboraraka eo amin'ny fitrandrahana sy fanondranana. Totosa androany fifanovatso ny mpiara-miasa ho an'ireo aérodrome miisa 8 eto Madagasikara. Sehatra tsy miankina ny tantana azy ireo atao anatin'ny 5 taona azo avozana. Mitokanana anio ny trano fianarana vaovao teny amin'ny EPP Andorano fotsy taorian'ny asa fanatsarana izay niarahan'ny sehatra tsy miankina sy ny ministera tompon'andraikitra. Maro ireo vokatra azo amin'ny fiara-miasan'ny 3P raha ny nambaran'ny minisitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miditra misehatra amin'ny dingana fanesorana ny filoha Amerikanina Donald Trump ny antenimieran-dola Amerikanina. Omaly no tonga teny ampilatanan'ireo loholona ny fitorian'ireo demokraty. Ny adidin'ireo avetrana. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao totosa androany fa mindrapahefana teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna Vaovao naina Andritsitoaina izay hitatana ny commune Antananarivo renivohitra manomboka androany. Ny tolakandro kosa ny lalonana izay nametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Henri Florian. Taorian'ny taona 3.790 hatramin'ny taona 7.790 izay nitondrany rakoto vao andriatiana ny tanàna Antananarivo renivohitra, ben'ny tanàna fahafolo amin'ireo ben'ny tanàna voafidimbahoaka, ny ben'ny tanàna naina Andritsitoaina izay navita ny famindram-pitantanana androany. Teo anelanelan ireo fotoana ireo anefa nisy ihany koa ireo PDS na ny filohan'ny delegatsiona manokana izay voatery fa tsy voafidy ny asa hitantana ny tanàna ihany koa. Tontosa io mary anio tamin'ny folora tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny famindram-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna Vaovao naina Andritsitoaina izay tsy azo ny mpanao gazety natrena izany fotoana izany. Ny tolakandro kosa ny roso tamin'ny lanonana ny fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy. Maire élu présenté par IRK 48,80%. Andriamatoa Andritsitoaina Frank Michel Niaina. Teo aloha. Nandritra ny fandraisam-pitenenina nataony ben'ny tanàna naina Andritsitoaina no nisorana manokana ny vahoaka Antananarivo na ireo nifidy na ihany koa ireo izay tsy nifidy azy ka nametraka ny fitokisana taminy hitantana ny tanàna manomboka androany. Nanamafy ihany koa ny tenany ary nanometoky amin'ny fahavonona hitondra rivo vaovao ho an'ny tanàna ny arivo. Betsaka ny asa miandry. Anara-pahamena avokoa izy rehetra. Mila miasa mafy isika. Mila mahay mifandefitra sy mifanaja. Ka ny tombotsoana Antananarivo irery ihany no atao lahara-pahamena ao anatin'ny firaisan-kina. Tsy manana fahavalo ny tenako, na olona, na antoko, na firenkevitra. Ny fahavaloko dia ny fako sy ny loto. Ny fahavaloko dia ny tondran-drano sy ny fiotsanan'ny tany. Ny fahavaloko dia ny fahantrana. Ny fahavaloko dia ny tanàna maizina sy ny tsy fandriam-pahalemana. Ny fahavaloko dia ny embouteillage sy ny lalana simba. Fa indrindra, ny fahavaloko dia ny tsy fanarahan-dalàna ko miatsa antsika rehetra hiaraka amiko hanovan'ny tantara ka amerina indray ny asina Antananarivo fahiny.
Ny antsony rehetra naja ny lalàna sy fanomentana ihany koa ny ben'ny tanàna vaovao mba hahafana mitondra fampandrosoana ho fanatenterana ny velirano ny arivo sy ny fanamby rehetra. Mikasika ireo mpivezivezy eto Antananarivo renivohitra, na fiara manokana, na taxi be na taxi, na sarety na mpandeha tongotra, manomboka izao dia manaja ny lalàna isika. Manomboka izao dia mifanaja isika rehetra. Ho ampiakarina ny sazy amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Fa isika rehetra malala fa raha eny sy manaja isika dia tsy hatran'izany sazy izany. Lalana simba sy misy lavadavaka izay mampitombo ny embouteillage. Aparitaka eran'ny tanàna ireo polisy munisipaly sy mpiara-miasa eto amin'ny commune mba hiaro sy ho akaiky ny mponina. Ametraka lamina vaovao isika ho an'ny fifamoivoizana. Mila faharetana avy amintsika rehetra izany. Toy izany ny fahadiovana. Ny filoham-pirenena sy ny fanjakana dia efa nandray ny andraikiny ka nanolotra camion benina sy dabafako. Isaorany eram-po eran-tsaina izy ireo. Ary vonona tanteraka isika andray fitantanana ny samyva. Nanamafy ankilan'ny ben'ny tanàna Nainandriatsitoaina fa iroso avetrana amin'ny asa fanatenterana ireo programanasany ny tenany. Miantso ny fanampiana avy amin'ny rehetra ihany koa izy, indrindra fa ny vahoaka, mba hanaja ireo fitsipika apetraka sy ny fandaminana ho atao. Nanetra ny mpiara-miasa amin'ny eo anivon'ny komine ihany koa izy, mba hanara-dalàna sy ho fitaratra eo anivon'ny rehetra. Naneho ny fahavononany hitondra rivo-baovao sy fampivoarana ny ben'ny tanàna Nainandriatsitoaina hoy ireo mpanao politika tafaresaka tamin'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM androany. Henri Flore. Kabary feno fahavononana sy feno fampanantenana hitondra rivo-baovao ho an'ny vahoaka ny arivo. Io no fanehoan-kevitra ireo mpanao politika tafaresaka tamin'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM androany nandritra ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna Nainandriatsitoaina. Zava-dehibe ho izy ireo ny fahavononana tahaka izao ary ny antsona izy ireo ny vahoaka tsy ankanavika ihany koa ifanometanana miaraka aminy. Mitory fahavononana hiasa. Mitory fahavononana hanova ny tantarana Antananarivo ary hampandroso tanteraka any Antananarivo ary nanao antsoavo ho an'ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka izy izay monina eto Antananarivo mba hanambatra ny hery amin'izany fampandrosoana any Antananarivo zany satria mitabe sy ranomamba. Zavatra hita zany araka ilay kabary zay fandimby teo indrindra ny any andriamatao ben'ny tanàna dia tsisy andrasoandraso. Hita fa vonona izy ary efa izao fotoana famindram-pahefana efa vita ny maha ben'ny tanàna azy efa feno tanteraka amin'izao fotoana zao tsisy andrasoandraso tsony fa efa tonga dia miroso zany ary efa nambarany ihany koa moa ny fepetra rehetra zay ilainy dia hentitra izy amin'ny mpiara-miasa, hentitra izy amin'ny asa, ny tanjona izay hotratrarina dia tanàna madio, tanàna mazava, tsy misy embouteillage ary misy ihany koa ny fananarana izay natao ho an'ny mponina ka mba ahafahana misitraka n'izay rehetrarehetra zay dia entanina araka izany ny mponina Antananarivo tsirairay zany handray ny andraikitra izay fanandrify azy. Fa ny tena mampiavaka kosa ho an'ny ben'ny tanàna izay vao napetraka tamin'ny toerany teo dia le fametrahana le fanarahan-dalàna. Iny fanarahan-dalàna iny zany tena isany zavatra lehibe sady misongadina satria rehefa jerena ny fiainantsika eto Antananarivo renivohitra manomboka any amin'ny tsena zany amin'ny mpandeha tongotra ny mampikatso ireny fifamoivoizana reny dia tsy fanarahan-dalàna avokoa ary ny tena tsindriko mafy dia no miteraka loza araka ny navarany teo fa loza ataontsika. Ny zavatra tena hitako hoe nampisongadina aloha dia hita hoe ben'ny tanàna ao anatin'ny ataontsika hoe mampiray izy ary tena tsy ao anatin'le hoe mizaozao, tsy ao anatin'le miheboebo fa tena hita hoe miantso firaisan-kinana Antananarivo. Hiroso amin'ny fanatanterahana ireo fandaranasana araka izany ny ben'ny tanàna vaovao Nainandriatsitoaina ho tombotsoany arivo. Zay ny amin'iny fa ny votoatin'ny filan-kevitry minisitra omaly 15 janoary no tanterina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ity. Na tsiprizazy Michela Ranarjo. Teboka dimy lehibe mahakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny no nivohitra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly 15 janoary. Mitohy ny fanadiovana ny tontolon'ny asa-panjakana miisa 737 ireo mpiasa-panjakana fantôme tsy maintsy hofoanana. Izy arak'izany fanaraha-maso ireo izay tena tonga miasa ahafahana manohy izay fanadiovana izay.
Eo amin'ny lafiny sosialy, raha toka miteraka resabe eto andrenivohitra sy ny manodidina ny mikasika ny adin-tany, raha ny fanapa-kevitra nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra, foana ary enjehana araka ny lalàna ny fizarana tany-panjakana tsy manara-dalàna. Antota taratasy maro no efa tratra ary toy izay fitsiriana izay. Mifandray amin'izay hatrany dia isy ny fanavaozana ny politika mpanjakana mifeny toeram-ponenana. Mbola eo amin'izay lafiny sosialy izay dia hiena ny vidin-jiro any amin'ny faritra Antsirabe, fienana izay vokatry ny fijoroan'ny orinasa mpamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozana izay efa nanao fifanaraha-pivarotana tamin'ny orinasa Jirama. Eo amin'ny lafiny ara-toe-karena kosa dia neken'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fifanarahana teo amin'ny banky foibeny Madagasikara sy ny ministeran'ny arena kibon-tany ary ny loharano-karena stratéjika hoenty mametraka ny tahirim-bolamena eo anivon'ny banky foibe. Fanapa-kevitra izay izy fiatraikany betsaka eo amin'ny toe-karen'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fifehezana ny politika ny vola. Andray atanana amin'ny fanangonana ny volamena izay fiara-miasa amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ny fanjakana malagasy. Paikady vaovao entina manatsara ny toe-karena malagasy izany Gaëtan Andretsilavo. Tapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra omaly ny fifanarahana teo amin'ny banky foiben'ny Madagasikara sy ny ministeran'ny arena kibon-tany sy ny loharano-karena stratéjika hoentina mametraka ny tahirim-bolamena eo anivon'ny banky foibe. Fanapa-kevitra anatsarana bebe kokoa ny toe-karenan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fifehezana ny politika ny vola. Iroso amin'ny fanaovana sony fiaraha-miasa tsy ho ela ny mpitondra fanjakana sy ny banky foibe ny Madagasikara. Isy zany zay fiaraha-miasa zay satria samy manana andraikitra izahay ao anatin'ny fametrahana ny tahirim-bolamena. Ny ministera dia hijery ny fomba atongavan'ny volamena ho azon'ny banky foibe Madagasikara ho vidiana ka lasa ho tahirim-bolamena ny fanjakana. Ny asa fiariana volamena dia ohatr'izao zava-misy zao ihany malalaka mahazo manao daholo ny rehetra fa anankiroa ny tsindriko eto ny fanjakana koa dia hiditra ao anatin'izany fanangonana sy fividianana volamena zany amin'ny fomba hoe ahoana dia amin'ny fidiran'ny banky foiben'ny Madagasikara hividy ao anatin'ilay izy. Oka zany tsy ho avoaka anareo mihitsy no voavoaka hoe lasa nataon'ny fanjakana ampimamba ny sy ampiarian'ny volamena na tsy misy mahazo manondrana tsony. Tsy izay le zava-misy. Tsy izay le zava-misy fa izao asa fiariana volamena zao mahazo miantsehatra daholo ny rehetra fa ny fanjakana dia antsehatra ihany koa ao anatin'izy io zany amin'ny alalan'ny fifanekem-piaraha-miasa io ary dia ho hitanareo mendalana eo moa zany hoe inona no dingana ao anatin'ilay izy. Fa ny faharoa dia zao rehefa miantsehatra ao anatin'ilay asa fiariana volamena dia miditra amin'ny mangarahara sy ny ara-dalàna. Zay ihany koa zany ny fanambo ataon'ny fanjakana ao anatin'io ary hiditra ny anatin'ilay atao hoe sehatra tsy ara-dalàna zany ny paikady ny stratégia ao anatin'io hoe ametraka ny tahirim-bolamena io ny fanjakana. Ny taona 2024 niena ny fanondranana volamena makany ivelany. Raha toka nahatratra 3 taonina sy 120 kilao izany ny taona 2024, niena ho 2 taonina sy 327 kilao izany ny taona 2024. Antony nahatonga io fianana io ny fanavaozana sy ny fanovana napetraky ny fitondram-panjakana. Ohatra amin'izany ny fampiakarana ny valeur de référence ho an'ny fanondranana makany ivelany. Dia tahaka ny fanavaozana rehetrarehetra sy ny fanatsarana rehetrarehetra tsy maintsy misy ihany ny aya eo amin'izay mpiantsehatra zany. Ohatra mety naminareo amin'izany dia hoe tamin'ny taona 2024 70 000 ariary natao valeur de référence ny volamena taty amin'ny ministera. Fa rehefa tonga izay tamin'ny volana taty amin'ny 2019 avril 2019 dia nampiakarinay zany 110 000 ariary. Nampiakarina zany le valeur de référence io. Zay fotsiny zao dia efa mety hoe sakana ho an'izay mpanondrana volamena teo satria miakatra kely zany ny vola mialany aminy. Zay le hoe nilana tamin'le hoe tena mba kabraraka kosa zany hoe ny tsena iraisam-pirenena ve 120 000 ariary ny grama dia ny antsika 70 000 ariary ny anaovana ny calcul aty amin'ny ministera zany. Faharoa fanavaozana nentina teo amin'ny fitantanana ny resaka volamena teo aloha dia 50 sy 100 grammes 250 grammes no azon'ny olona anankiray hoentina mivoaka ny Madagasikara ho atao fanomezana alatsiny hoe exportation à titre non commercial. Dia eritreretinareo zany fa raha misy olona efa mianaka zany hiala eto Madagasikara dia afaka mitondra volamena 1 kilao izy à titre non commercial zany tsy andoavana nininy
Zay dia nahenan'ny ministera ho 50 gramma isan'olona volamena azo hoentina zany miala eto Madagasikara à titre non commercial. Misy fifandraisana amin'ny volamena aondrany Madagasikara ny fiovaovan'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha miakatra ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, miakatra ihany koa ny vidiny eto Madagasikara. Totosa androany fifanaovatso ny mpitantanana ho an'ireo aérodrome miisa 9 eto Madagasikara. Ny sehatra tsy miankina no hitantana azy ireo atao anatin'ny 5 taona azo avozana. Henri Flory. Ny taona 2024 no nafila tamin'ny orinasa ADEMA ny fitantanana. Ireo seranam-piaramanidina miisa 450 manerina ny nozy. Nandritra izay fotoana izay hatramin'izao anefa, maro ny tsy fahombiazana teo amin'ny fomba fitantanana ary tsy nisy lalam-bola ampiasaina hikarakarana sy hanatsarana ireo seranam-piaramanidina ireo. Araka izany, ho sokafana sy asiam-panavozana avokoa manomboka izao, ireo seranam-piaramanidina rehetra manerina nosy ho ny ministra tompon'andraikitra androany. Tontosany marina teo tetsy amin'ny ministeran'ny fitaterana ny fifanaovantsony mpitantanana ho an'ireo andiany voalohany ho an'ireo tompon'andraikitra hitantana ireo aérodrome miisa 9 izay nazo fankatoavana avy ao amin'ny ministera sy ny ADEMA. Ireo orinasa tsy miankina ireo araka izany no hitantana indray ireo aérodrome ireo manomboka izao ary haritra 5 taona azo avozana ny fitantanana. Nanamafy ihany koa ny ministra tompon'andraikitra fa tsy maintsy irosony ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina eto amintsika. Androany zany dia andro lehibe satria betsaka zany ireo aérodrome izay natoritory ka ho velomina indray manomboka androany ary ireo mpandraharaha ireo araka ny efa miteneny teo dia avoniny izy tsy hoe hitondra fotsiny na hitantana fotsiny fa tena anatsara zany hoe voniny izy zany mbola anao investissement ihany koa anatsara indreo aérodrome ireo. Ny asan'ny fanjakana kosa amin'izany dia manampy azy zany hoe misy subvention ihany zany aloha amin'ny voalohany ho amenan'ireo mpandraharaha ireo nefa ho vetivety ihany dia tapitra izay subvention ndray satria ny tanjona dia mba ho autonome ireo aérodrome ireo ary mba misy vol ataontsika hoe des vols commerciaux zany régulier zany ho tonga amin'ireo aérodrome mba azahoan'ireo aérodrome zany zany mahazo recette mouvement na resaka passager zany na resaka fret zany. Tafiditra ao anatin'ireo aérodrome miisa 9 ireo tsy aivina ny ao Antala, Voyamara, Mananaranora, Analalava, Antsirabe, Manakara, Maintirano ary Morombe. Isy ihany koa ny andiany manaraka raha ny fanazavana trany. Maheriny 3 alina ireo mpiasa-panjakana matotoa eto Madagasikara tsy ho afabela eo anatrehan'ny lalàna izy ireo. Isy ihany koa ny sazy enjana izay ho ampiarina. Fanentena. Mitohatra ny asa fanadiovana ny tontolon'ny asa-panjakana eto Madagasikara. Raha salanisa voaray 734 alina ireo mpiasa-panjakana matotoa misandrahaka manerana n'ireo ministera amin'izao fotoana. Tsy kely soroka amongotra ny tsirariny sy ny kolokolo ny fitondram-panjakana. Tsy maintsy jerena ifotony ny makasika ireo olona ireo. Tsirariny raha aty amin'ny taona 2024 mbola tsy manana ny fitaovana ary tsy manana ny finiavana atsika afantatra ny samary ny mpiasa-panjakana misy eto amintsika. Amin'izao fotoana izao misy ezaka fanatomboka atsika ary hita fa mihoatra ny eo amin'ny roaly eo amin'izao fotoana izao no mbola tsy maintsy fantarina tsara. Tena mpiasa-panjakana ve zao sa efa misy olona efa mandry sa mbola misy tena ataoko hoe tsy rambina ary kolikoly ao ambadika zany fitantanana ny mpiasa-panjakana zany. Tsy avela fotsiny amin'izao ireo mpiasa-panjakana matotoa ireo fa hiatraminy ny sazy araka ny rijan-dalàna velona misy eto amin'ny firenena. Hita eo indray moa ny lafiny ara-pitsarana sy ny lafiny ara-pifehezana zany fa ny olona ray raha misy zavatra ataony dia tsy maintsy misy zavatra miady azy amin'ny lafiny ara-pitsarana fa tsy misy olo afaka atao azy zany raha nisy eloka nataony zavatra fanohitra amin'ny fitantanana tsara-tantana amin'ny firenena. Ho fanampiana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana nisy ny fanolorana solosaina sy fitaovana avy amin'ny vondrona Eropeanina ho an'ireo ministera rotonta mampiasa ny haitao arakajy mirindra augure androany. Tsy hisy intsony ny fanendrena PDS ho ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana androany ho an'ireo komuna izay tsy mbola misy bentanàna vaovao sy ireo komuna amerenana ny fifidianana. Henri Flory.
taoriny foman'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny voka-pifidianana kominaly miroso amin'ny fanatanterana ny famindram-pahefana avokoa ireo ben'ny tanàna manerina nosy amin'izao fotoana izao ankoatra ireo komina izay mbola merina ny fifidianana tokony hiroso amin'ny famindram-pitantarana izy ireo raha ny nambara ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany na eo azy ny mbola anaovana izy ireo ny fitsiriana eo anivony komina izay tantanany ireo zay hoe ben'ny tanàna voatendrika andeha andray ny asany eo amin'ilay famindram-pahefana zany dia tsy mila miandry an'izany hoe marina tokoa ny voalaza anao fa misy miteny hoe zay tsy hanao ny famindram-pahefana raha tsy vita ny audit na vita ny inspection tsy izany mihitsy fa afaka tonga dia atao ny famindram-pahefana rehefa mahazo notification ianao dia atao ny famindram-pahefana aorinan'izay azo atao foana ne zany inspection sy audit zany rehefa avy eo hoe ny tompona andraikitra teo aloha izay nanao ny tsy nety sanatrian'izany no tompona andraikitra tamin'izay zavatra tsy nety rehetrarehetra tany fa ny ianao manomboka eo amin'ny fandraisanao amin'ny fahefana eo ianao le ben'ny tanàna vaovao dia eo ny anjara asandraikitranao manontolo zany no amafisy ny ministry ny atitany ihany koa fa tsy hisy intsony ny fanendrena ny PDS na ny délégationna manokana ho an'ireo izay komuna mbola merina ny fifidianana nambarany ihany koa fa afaka mametraka fitoriana ireo kandida izay tsy afa-po tamin'ny valim-pifidianana taditsika angamba fa nisy ny didim-panjakana izay efa noraisina tamin'ny heritaona mikasika ny hoe mandra-pisiny ireo olombo afito vaovao zany ireo ben'ny tanàna ireo zany dia mitohy manao ny asany izay eo amin'ilay toerana izany hoe raha nisy ny maire nanao solotoerana vonjimaika zany teo dia ireny ihany aloha no mitohy manao ny asa mandra-pa misy lay fipetrahan'ilay ben'ny tanàna zay fito vaovao dia toy izany ihany koa zany ireo zay tsy nisy hoe intérimaire fa le teo aloha ihany dia mitohy ohatran'izay mitovy amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao ihany zany no zava-misy amin'izay fotoana izay momba ny ireo hoe tsy makasitraka na tsy manaiky izay valim-pifidianana indray moa dia misy ny didy amandalana efa izay mifehan'izany 10 andro ao arinina ny nivoahan'ilay valim-pifidianana zany lay atao tribunal administratif dia 10 andro aorinan'ireo aorinan'izay izy ireo afaka manao fitarainana ao anatin'ny 10 andro zany afaka manao fitarainana any amin'ny conseil d'état izany araka izany manohy ny asana avokoa ireo ben'ny tanàna na ireo tompon'andraikitra nahazo alalana hitantana ny komuna ho an'ireo komuna merina ny fifidianana manerina ny nosy mandra-pisiny ben'ny tanàna vaovao mitohy ny fanavaozana ny asa eo anivon'ny sampandrarany fananantany entina misoroka ny fahasimban'ireo antotan-kevitra sy antota-taratasy miditra tsikelikely amin'ny numérisation ny eto Madagasikara misy larana arjona hoento misoroka ny fahasimbana ireo antota-kevitra sy antota-taratasy eo anivon'ny sampandrarany fananantany miditra tsikelikely amin'ny fikajiana ara-teknôlôjia vaovao na ny numérisation ny eto Madagasikara eny amin'ny sampandrarany fananantany no anatanterana izany tsy mipetraka fotsiny zany ny tribunal tere izay amahan'olony ireo boky rovotra sy saritany rovotra sy ireo didim-pitsarana rovotra ao amin'ny misahana ny kadastra fa kosa zany tsy maintsy miroso zany bebe kokoa amin'ny numérisation ny sampandrarana fananantany izay vahaolana mba tsy verenan'io fampotehan'ireo antota-taratasy ireo zany dia tsy maintsy miroso amin'ny numérisation na fikajiana ara-teknôlôjia vaovao an'ireo antota-kevitra sy ireo antota-taratasy izay aty amin'ny sampandrarana fananantany efa manomboka an'izany itsika amin'izao fotoana izao ny ao Atsimorano ary amin'ny tetona aty moa zany eritreretina zany ireo renivohim-paritany enina zany dia ho ametrahantsika an'io numérisation service foncier io arak'izany tsy hijanona eto andrenivohitra irery ihany ny tetika asa fanaovana ny numérisation fa hianaka manerana ireo renivohim-paritany rehetra ho an'ny eto anivon'ny sampandrarany fandrefesan-tany Antananarivo Atsimondrano manomboka ny fikajiana ara-teknôlôjia vaovao ireo saritany mitondra ny indice B nanomboka ny 13 janoary teo hatramin'ny 1 janoary 2024 manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 10 maraina ihany ny fandraisana antota-taratasy ireo 21 ihany no raisina isan'andro eny Atsimondrano rano fanazavana tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay netantsika mahakasika ny code minier eo ihany koa mahakasika ny fiverenana amin'ny laon'ny lafiny fampianarana rehefa avy eo ary
Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Gucci Manulciano. Gofretana grey. Avio Miss Crème. Di gofretra indray. Mbola pina crème. Di gofretra rehefa mikarepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gucci. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème sy gofrety kokoa ifonosana lehibe frigo ilay gofrety tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Tu crois qu'elle est comment, la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi, je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros, en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. I gotta meet a CI. Whoa, where you going? Stay in the car. Listen, you already got rid of everyone that could talk. What the hell are you doing here, rookie? Whoa. Just relax. We're all cops here. This isn't what it looks like. What the hell did you do? Shut a body cam on! So we got a ghost! She's gone! Find her! I've been shot. And you gonna bring that to my neck? Ain't nothing for you in here. Let's get you out of here. We got her. Don't be stupid. All he wants is the body cam. Please, I've been shot. What? You can't be in here with this. The police, they'll help you. It was the cops that shot me. Thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. She cannot get back to the precinct to upload the footage on that camera. My cup runneth over. Every cop and criminal in this city is coming to find her. I want her dead. The Lord. Put everybody on her. You got a price on your head. What you gonna do? I'm gonna expose him. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny fiahina ara-tsosialy ny tokony atao lahara-pahamehana anatsarana ny indice de développement humain ho an'ny Madagasikara hoy ny teo anivon'ny CNIDH izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity io nasaina. Maro lafy ny ezaka entina hanatsarana ny maro-drefim-pandrefesana ny fandrosoana eo amin'ny maha-olona na ny indice de développement humain raha ho an'ny Madagasikara manokana. Isany amin'izany ny fanamafisana ny fiahina ny lafiny ara-tsosialy hoy ny mpampakaten'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Revana sosialy zany atomboka aty amin'ny pyramide de Maslow aty amin'ny farany ambany besoin physiologique. Alefa tsara aloha ny ara-tsakafo zany, mila mafisina ny ara-tsakafo dia eo koa ny ahafahan'ny tsirairay ny olombelona tsirairay manatsara ny fiainany amin'ny alalan'ny fampianarana. Dia alefa ihany koa izay fampianarana izay dia ny famoronana asa, ny activité génératrice de revenu koa moa zany amin'ny filazan'izay sy ny hoe création d'emploi, zany zavatra rehetrarehetra zany ireo zany mila kitihana sy hatsaraina raha ohatra tsika hoe hanatsara an'izay IDH izay, raha ohatra tsika hoe hanatsara sy ametraka tsara ny fanarana ny fenitra mahakasika an'le hoe zoa ara-toekarena sy mahakasika ny hoe fiainana ara-tsosialy zany. Ho an'ny mpikirakira sy mpahay antotanisa, tokony hamafisina ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ahafahana manatsara ny IDH ho an'ny Madagasikara. Voalohany aloha ny resaka ari-karena aloha zany no mitondra ny IDH voalohany
dia fa tsy niarika fô be ihany fa eo koa ny resaka ara-pahasalamana tsy maintsy apetraka tsara zany ny resaka gratuité raha misy ny gratuité dia ny contrôle suivi reny resaka vidim-panafody sy ny rehetrarehetra reny mila raha maso daholo mba isiny mba hipakany amin'ny vahoaka zany le izy mba tsisy fampiakarana prix ambony be satria eo koa moa ny manararoatra dia eo après an'izay mba ho tsara koa ny fitsaboana any amin'ny hôpitaly dia hipetraka ihany koa ny rafitra rehetra surtout moa zany resaka infrastructure zay aloha ny tena voalohany zany dia ny resaka sécurité any ambanivohitra mba hafana manaparitaka an'ireo mpitsabo satria tsy afaka ny andeha any ambanivohitra mihitsy ny mpitsabo na reny infirmier mpitsabo mpanampy reny koa raha ohatra ka mbola tsisy ny sécurité any amin'ny zany toerana zany. Araka izany sehatra maro no mila hampandroana ary miara-miainga raha hanasara ny indice de développement humain ho an'ny Madagasikara. Araka ny hitantsika tamin'ny fanadihadiana farany teo eny ireo lahara-pameana amin'ny tokony hanatsarana ny IDH. Toka ato amin'ny plateau ny Kolo TV amin'ny ity alina ity Iona Saina hitondra fanazavana mahakasika an'izay hoe IDH zay na ny indice de développement humain. Ina ary Iona Saina ny tena zay hoe IDH zay. Ny IDH na ny indice de développement humain dia maro-drefy iray apetraka hitarafana ny fandrosoana eo amin'ny maha-olombelona zareo ao anatin'izany teboka misa telo amin'ny ankapobeny. Voalohany amin'izany eo amin'ny fahasalamana izay ijerena ny mahakasika ny fisitrahan'ny vahoaka eo amin'ny firenena iray ny fitsaboana. Eo ihany koa ny isan'ny mpitsabo raha oharina amin'ny vahoaka ao aminy, ny fomba fisitrahana ny fanafody ao anatin'izany ihany koa ny vaksiny maro isan-karazany. Ankoatra ny fahasalamana dia jerena ao anatin'izay IDH izay ihany koa ny eo amin'ny fampianarana. Ankoatra izay ihany koa ny hoe raha fampianarana ambaratonga hatraiza no vitan'ny malagasy amin'ny ankabeny zany hoe amin'ny ambaratonga voaloha faharoa manao ahoana ny eny amin'ny ambaratonga ambony maro ihany ve ny matody hatreny amin'izay. Ankoatra ny fampianarana izay jerena ao anatin'ity IDH ity ihany koa ny eo amin'ny toe-karena ny amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy ny mponina ao anatin'ny firenena iray. Eo ihany koa ny tany ari-karena fahobe ary ny fampandrosoana sy ny filaminana amin'ny ankapobeny. Ireo amin'ny ankapobeny ho jerena ao anatin'izay IDH izay. Eto hitantsika eto ny tarimarika ho an'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2020 hatramin'ny 2020. Araka ny hitantsika amin'ny sary zao dia tsy nitsahatra niakatra izay IDH ho an'ny Madagasikara izay. Ity tarimarika ity moa dia azo teo anivony Instat tany amin'ny taona 2020 dia tany amin'ny 4.700 nisy antsika teto Madagasikara ary niakatra hatrany izy io hatramin'ny taona 2020 izay nahatratra 4.230. Nahitana fidinana kosa io taty amin'ny taona 2020 taty izay nahatratra 4.230. Raha zay ny an'ny Madagasikara ahoana kosa ny isam-paritra mahakasika izay hoe IDH zay. Ya, ho an'ny isam-paritra moa zany dia Analamanga no araka ny hitantsika amin'ny sary zao no manana an'izay IDH ambony indrindra zay ho an'ny Madagasikara izay eo amin'ny 4.230. Eo amin'ny larana faharoa no misy ny faritra Itasy 4.225. Isava no manaraka azy ao ary ny any amin'ny telo farany dia misy ny Iorombe, Melaka ary Amoron'Mania. Izany hoe ny faritra Iorombe no isan'ny tara amin'izay IDH izay ho an'ny Madagasikara izay 4.700. Reo zany no telo voalohany sy ny telo farany amin'ireo faritra 2020 eto Madagasikara izay antotanisa azo teo anivony Instat hatrany. Manahoana kosa ary ny toeran'ny Madagasikara raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no jerena? Raha teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny fanatiditsika tery am-piandohana dia tsy nitsahatra niakatra isika raha ny filaharana nanomboka tany amin'izay 2020 izay. Saingy teo amin'ny 2020 araka ilay hitantsika tamin'ny tableau tamin'ny voalohany teo hatramin'ny 2020 dia nidina isika. Raha ny antotanisa farany anavoaka ny PNUD ho amin'ny taona 2020 dia teo amin'ny 220 amin'ireo firenena 720 no nisy any Madagasikara. Ny IDH tsika tamin'izay taona 2020 zay dia efa natsidika teo 4.225. I Norvège no firenena tsara indrindra ny IDH izay efa manakaiky ny 1 izay maro-drefy mpandrefesana ambony indrindra satria Norvège dia 4.2
4,570 araky ny hitantsika io a i Mauritanie no eo amin'ny laharana faraky amby 20 zay eo alohan'ny Madagasikara ary manaraka atsika eo amin'ny laharana fa 3,20 amin'ny 100 i Benin any amin'ny laharana farany zany eo amin'ny 7,20 no misy any Niger izay aotra faingo 7,70 sy 300 ety ampamaranana analalaina Davida dia tsara ny mampatsiahy antsika any atokantranotsika any ny maro-drefim-pandrefesana ny IDH zay eo anelanelany aotra hatramin'ny iray izany hoe aty amin'ny aotra ireo firenena zay mbola ambany andalam-pandrosoana eo amin'izay IDH izay ary ny isa ray no isa tsara indrindra ao anatin'izay IDH izay. Ankasitrahanao io nasaina tondra an'ireo fanazavana mahakasika an'ity indice de développement humain ity na ny IDH. Zay ny amin'ny fahandray anjara amin'ny famolona volana sy fanatsarana ny lalàna amin'ny feny arena kibony tany avokoa ireo mpisehatra rehetra tanjona ny siny ny lalàna manome tombony rehetra sy ny fitantanana mangarahara Gaëtan Andretsilavo. Atsangana ny vovonana isy ireo mpiatsehatra rehetra eo amin'ny fitrandana arena kibony tany. Antony napetsoana azy ireo teny amin'ny ministera foibe androany. Fananganana vovonana toy ny natao teny Ivato ny 20 Desambra 2024 lasa teo. Itahitan'ireo mpitrandraka ny ahafahan'izy ireo mandray anjara na mivantana na ankolaka ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny arena kibony tany ka azo tombony avokoa ireo mpiary ny tontolo iainana, ireo mpandraharaha ary indrindra ireo vahoaka eny fotony. Raha aminay manokana zany bande mine, petite mine, société civile, resaka administration, ao anatin'ny administration zany angamba tsara ho velarina fotsiny ministère ny mine no chapeautera fa ho tokony ho ampidirina daholo ny ministère ny finance sy concerné eo environnement ary indrindra izay miteraka amin'ny lafana ho an'ny mpandraharaha dia ny avao amin'ny gendarmerie police zany PR zany mba hisin'ny lalàna tonga dia interconnexion daholo interconnecté daholo ao anatin'ny système lalàna. Tokevitra hoe tokony ho anatin'ny komité io ny société civile, ny grands investisseurs miniers, ny petits artisans exploitants miniers, dia tokony ao anatin'io koa arak'izay ny solitena avy amin'ny fanjakana. Raha tsy tala zay efatra eo entité zay proposena hoe tokony hikambana ao anatin'io. Ce comité doit aller au-delà. Tokony hihoatra lavitra ny komity fankakevitra tsotra ity komity ity. Tokony ho komity mpambolavola ary afaka miasa avy hatrany manoloana ny dinika sy ny fanomahana ny lalàna amin'ny feny arena kibony tany. Des améliorations à apporter au code minier. Teboka maro no hitondrana fanovana sy fanatsarana ao anatin'ny code minier vaovao izay natao hifanaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ohatra amin'izany ny fampiakarana hatrany amin'ny valo isan-jato arakaraka ny orinasa ny vola tokony aloha amin'ny fanjakana. Aoriana izao fampiatsonana ireo mpandraharaha izao, isy ihany koa ny fampiatsonana ireo fiarahamonim-pirenena. Tontolon'ny fampianarana notokanana anio ny trano fianarana vaovao teny amin'ny EPP Andorany fotsy taorian'ny asa fanatsarana izay niarahan'ny sehatra tsy miankina tamin'ny ministera atompona ndraiky fanenty. Zaza malagasy mihoatra ny 7,70 sy 700 isa no azo tombony vokatry ny fanavozana ny efitrano fianaran'izy ireo eto amin'ny EPP Andorany fotsy. Fanavozana izay niarahan'ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fampifanaraka-asa tamin'ny sehatra tsy miankina. Maro ireo vokatra azo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ho fampandrosoana ny fanabeazana. EPP Andorany fotsy izao dia fiaraha-miasa amin'ny fanjakana amin'ny tsy miankina zany hoe partenariat public privé zay fiaraha-miasa amin'ny fondation VOA. Kolo marobe no navozin'ny fondation VOA fanolorana W sy kit scolaire ary hatramin'izao mbola manohy izany fiaraha-miasa izany mba fitsonjovana ny zaza malagasy ary fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Namporisika ny mpampianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fondation VOA hanampy ireo ankizy amin'ny fikolokoloana ity trano fampianarana vita fanavozana ity.
Manentana ny mpampianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra izahay hanampy ireo ankizy amin'ny fikolokoloana n'izao trano fampianarana vita fanavaozana izao ho fampaherezana antsika amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana hafa. Ankoatr'izay, ny sabotsy ho avy izao no zaraina ny contrat de travail ho an'ireo mpampianatra niofana teo anivon'ny CRNFP voaray ho mpiasa-panjakana eto amin'ny faritra Analamanga. Asany eo anivon'ny ministera amin'ny fanatotosana ny recrutement amin'ny asabotsy izao dia izara ny contrat de travail ho an'ny mpampianatra niofana teo anivon'ny CRNFP ho an'ny faritra Analamanga isika. Iasany ao anivon'ny ministera amin'ny fitsinjovana sy fikarakarana isika mpampianatra ka manome toky fa ataontsika mangarahara ary tsara fitantanana ny fandraisana izay mpampianatra izay ka izay mendrika sy mahavaly ny kritera no raisitsika ao anatin'izany. Tsy hijanona ho an'ny faritra Analamanga fotsiny ihany ny fanatanterahana ny asa fanavaozana iarahana amin'ny sehatra tsy miankina fa hivelatra manerana ny nosy. Nilamina ary miverina tamin'ny loana nanomboka omaly ny fampianarana teny amin'ireo sekoly manerana ny nosy indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Niverina nianatra ihany koa ny mpianatra eny amin'ny LTP Alaroby fanadina. Ny herinandro lasa teo isan'ireo nanao fihetsiketsehana ihany koa ny mpampianatra teto amin'ny CEG Andraninahoatra. Nanomboka omaly, niverina nampianatra avokoa izy ireo, ankoatra ireo nahazo lalana manokana noho ny antony samihafa. Raha ny lafin'ny fampianarana zany androany dia saika tonga daholo ny mpampianatra. Ankoatra n'ireo ny era zany manao autorisation d'absence. Ny alatsinainy moa zany zareo no mifamory dia tsy misy noho ny fampianarana tamin'iny dia talata nanapa-kevitra tsy asa ary zareo fa ny Alarobia kosa zany dia miverina daholo ny ankamaroan'ny mpampianatra. Nosy telo ihany angamba ny sisany tsy tafaverina. Miray iny izahay ho ity mpampianatra iray ity. Raha misy ny hetsika atao ifanohanany rehetra izany. Ifanohanany rehetra ihany koa raha ny fanazavany ny fanapahan-kevitra ampianatra. Antony ny tombontsoa ambonin'ireo mpianatra no tsinjovina. Verina nampianatra izahay ankehitriny satria fantatray fa ny année scolaire dia tena fohy dia fohy. Ny mpampianatra koa dia tena endry malahelo ireto ankizy ireto. Ka dia tonga izahay miverina ampianatra dia manateny izahay fa ho valian'ireo ray aman-dreny indrindra fa président Andry Rajoelina ny etaetandreo mpampianatra ireo. Ka dia manentana ny mpampianatra namana rehetrarehetra zany ho tonga ampianatra ireto zanantsika reto, zanantsika reto ary ny fotoana ny scolaire zany dia tena fohy dia fohy toa tsy ho ampy koa anenjehana le programme le fotoanantsika ka dia manentana antsika mpampianatra rehetra zany mba hampianatra. Manoloan'izany faly ireo mpianatra afaka tebiteby ireo hanala fanadinam-panjakana. Tsisy mpampianatra izay dia malahelo satria izay pilasitra examen dia matahotra hoe sao dia tsy ho afaka dia izao zay efa misy mpampianatra fa faly. Nizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fampianarana teny amin'ny LTP Alaroby nanomboka omaly. Taoriany fivoriana nataon'ireo mpampianatra teny an-toerana ny talata lasa teo. Nanapa-kevitra izy ireo ny hanambatra ny fanomezana azo avy amin'ny ministera hividianana fanomezana ho an'ireo mpianatra. Samy nahazo izany fanomezana izany avokoa ny mpianatra rehetra tao an-toerana. Tsy niandry ela, nitoy avy hatrany ny fampianarana taorian'izay. Nanambara ihany koa ny mpampianatra ny LTP Alaroby fa vonona ny anohy hatrany ny asan'izy ireo amin'ny mahampanabe azy. Vaovao mampalahelo nidaosin'ny fahafatesana omaly teo amin'ny 15 taonany ny filoha nasionaly antoky AKFM Eric Rakotomanga. Oftinina aminao anatin'ity fanadadinina ity ny lalam-piainany. Kaiton Andratsilavo. Nodimandro omaly misandratrandro teo amin'ny 15 taonany ny filoha nasionaly ny antoko AKFM na ny antoko ny kongresin'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara Eric Rakotomanga. Efa mpikambana teo anivon'ny CST na ny Conseil supérieur de la transition izy ny taona 2012. Ankoatra ny mampanao politika azy, mpanao gazety ihany koa ny tenany ary efa toy ndatsoratra ny gazety Imongo Vaovao. Efa nitatana ny KDTM izay sampana ny taizana tanora teo anivon'ny antoko ihany koa izy. Syndikalista ary efa mpikambana tao amin'ny fisemare ihany koa Eric Rakotomanga. Raha ny fianarana nanoratoviny, manampaizana ambony momba ny rahambola izy
ary navita fianarana momba izany tany amin'ny firaisana sovietika. Saingy ny fity ny anompo firenena tamin'ny alalan'ity antoko AKFM ity. Ny AKFM izay isan'ireo antoko zokiny indrindra mijoro eto amin'ny firenena satria 10 Novambra 1770 izy no nijoro ka ny pastera Andriamanjato Ritsara no filohany tamin'izany. Nijanona hatrany tao amin'ny AKFM ity filoha nasionaly ity na nisy aza ny fivakisany ka nijoroany ny AKFM fanavaozana taty aoriana. Isan'ny nahafantarany maro azy ny fanehoan-keviny izay mahitsy, indrindra raha misy tsy fetezana ataona tompona andraiki-panjakana. Araka ny fampilazana, andrasana amin'ny foibeny AKFM Metsendra Voangy ambony, ny nofo mangatsikany, mialohany anaterana azy any amin'ny fasandrazany, any manjaka ilafy. Ny ekipan'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ireo mpikambana ao anatin'ny antoko AKFM. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitsantsehatra amin'ny dingana fanesorana ny filoha Amerikanina Donald Trump ny antenimieran-doholona Amerikanina omaly no tonga teo ampelantanan'ireo loholona ny fitorian'ireo demokraty fanadina. Any amin'ny antenimieran-doholona amin'izao ny raharaha mikasika ny fanesorana ny filoha Amerikanina Donald Trump omaly 12 Janoary nanambara ny filohan'ny demokraty eo anivon'ny antenimieran-doholona ny lisitra ireo mpikambana izay anatanteraka ny fitsarana ny Donald Trump eo anivon'izay androm-panjakana izay. Ireto farany izay anolotra ireo fitoriana iampangana ny filoha Amerikanina, fitoriana mikasika ny fanaparam-pahefana sy ny fitsabana amin'ny asan'ny Kongresy. Misa 7 ireo manajera hitondra an'izay fitoriana ny Donald Trump izay, eo ihany koa ireo vavolombelona. Ireo loholona ireo araka izany no hifidina tsia ny fanesorana ny filoha Amerikanina eo amin'ny toerany. Enti manohitra izao fitoriana izao, miisa 4 ireo olona akaikin'ny Donald Trump hanao vavolombelona amin'izany. Raha ny tantara, i Donald Trump no filoham-pirenena Amerikanina fahatelo tratry ny empêchement. Alohan'ny sarana dia aviananao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Totosa androan'ny famindram-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna Vaovao 9 Andrisitoaina izay intatana ny commune Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny Vaovao izay trany andray tanana amin'ny fanangonana volamena amin'ny fiara-miasa eo amin'ny banky foben'ny Madagasikara sy ny fanjakana malagasy paikady vaovao hoentina manatsara ny toe-karena malagasy izany. Izay mamana vaovao tamin'ity alina ity, ankasitraninao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.